mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamirava antsika rehefa malala tratra ity talata fa efatry ny volana aprily ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy petera faharoa toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Petera faharoa toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny anjely aza izay mihoatra amin'ny tanjaka sy ny hery tsy mitondra fihampangana hitenenan ratsy azy eo anatrehan'ny tompo, fa ireo kosa izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantany tahaka ny biby tsy manan-tsaina, fa zava mananaina fotsiny ihany izay teraka ho fisambotra sy ho famono dia ringana tokoa amin'ny fahalotony ary hiaran'ny ratsy ho valin'ny faharatsiany. Ataony ho zava-mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fy ka be pentipentina sy tsiny sady velona amin'ny fy eo amin'ny fanasampifankatiavany raha miara-mihinana aminareo. Manana maso feno fijangajangana izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana dia mamitaka ny tsy miorina tsara izy ary mampahazatra ny foniny amin'ny hafatratry ny fitiavany harena dia zanaky ny fanozonana izy. Efa niala tamin'ny lalana mahitsy izy ka nivily nanaraka ny lalan'ny Balama zanaky Beora izay tiany tambiny tsy fahamarinana, nefa voanatra izy noho ny fahotany. Ny brikimona dia nanao feon'olona ka nisakana ny adalan'ilay mpaminany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Efa madiva hiatrika ny fahafatesany Petera raha nanoratra ity taratasy faharoa ity rehavako malala. Efa voasambotra izy ary efa verina efa nandalo ny fitsarany Néron, ilay empéreur romana nanenjika ny vahana kristianina dia hiatrika ny fahafatesany izy dia nanao ity taratasy faraparany na hafatra faraparany ho an'ny kristianina sy ho an'ny fiangonana ity. Tsotra ny votoatiny ny taratasy faharoa soratan'ny Petera. Tapany voalohany any amin'ny toko voalohany zany ka hatramin'ny tapany voalohany toko faharoa dia mampahery ny kristianina Petera iorina mafimafy kokoa amin'ny finoana an' Jesosy. Tsara manamarika fa ny nahatonga ny Petera ho nenjehina, nahatonga ny kristianina ho nenjehina tamin'ny andro Néron dia satria izy ireo tsy nanaiky ny mahatompo ny amperora, niazona ny finoana hoe Jesosy no tompo, tsisy tompo afa-tsy Jesosy rery ihany. Ny ivo tamin'ny finoanan'i Jesosy ny afatry Petera ary izay afatry Petera ny ivo tamin'ny finoanan'i Jesosy zay no nahatonga ny fanenjehina mafy dia mafy ireo vavahana kristianina sy indrindrindra moa nahatonga ny fanamelohana an'ny Petera. Ary ao anatin'izany fanamelohana an'ny Petera zany no nahatonga Petera nampahery ireo kristianina ka nanoratany ity taratasy ity ho an'ny fiangonana rehavako malala. Ny tapany voalohany ako volantsika teo moa zany dia asehon'ny Petera amin'ny fitsaboana vavolombelona fa velona Jesosy ary nanatry maso mihitsy ny fahagagana, nanatry maso ny fivantarehan'i Jesosy ry Petera ary mampahery ireo mpanaraka azy fa tena zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy. Fa ny tapany faharoa amin'ilay taratasy nosoratan'i Petera izany mitomboka amin'ny toko faharoa izay zara mofinaina ho antsika amin'ity andro ity dia miresaka manokany Petera momba ireo mpampianatra diso. Mpampianatra diso ireo izay mampivily ny olona amin'ny fampianarana na amin'ny lalana tena izy. Petera zany dia milaza mazava fa misy mpampianatra mpisantroka mandiso tafatsofoka ao anatin'ny fivavahana kristianina anaty fiangonana azy indraindray ary dia manimba ny fiainam-panahin'ny fiangonana. Raha toa ka mamaky tsara ity taratasy ity tsika dia miseho amin'ny endrika roa ireo ilay faharatsiany ireto mpampianatra sandoka ireto. Ny voalohany indrindra dia
asehony amin'ny fitondrantenany, asehony amin'ny fitondrantenany, amin'ny fahalotom-pitondrantenany, maloto fitondrantena ireto mpampianatra santoka ireto. Ary ny faharoa dia ny votoatin'ny fampianarana, ny votoatin'ny fampianarana. Raha toa ka somary alalintsika kely dia olo petera manao hoe fantatra nge io tahaka ny tenin'i Jesoa hoe ny hazo no hamatara ny von'ny hazo no hamatarana ny hazo. Tsy misy olona mioty voaloboka amin'ny songosongo. Ary dia izay no toana marina ny petera ety andininy ity no hoe nahafantarana fa mpampianatra santoka izy dia manamarika azy reto zavatra vitsivitsy reto. Voalohany de izao velona vetivety amin'ny fisiny zava-mahafinaritra izy, zany hoe materialista ty zavatra fitifaafinaretana ny mpampianatra santoka. Tsika efa niresaka ndray maka teto ny amin'ny ataotsika hoe rivotra iainana ankehitriny, ny rivotra iainan'ny fiarahamonina ankehitriny de manamarika ny fiainan'ny fiarahamonina ankehitriny ny fitiavana fahafinaretana, ino ataotsika hoe hedonisme. Ny hedonisme avy amin'ny hoe hedonisme zay fakafizana ny fahafinaretana. Ary io tsy hoe arakaraky ny betsaky ny volana, arakaraky ny betsaky ny zavatra ampelantanan'ny olona, fa mety makafy fahafinaretana ny olona na de ao anatin'ny fahantrana. Ndray mantsy misy mieritreritra manao hoe ny mpanan-karena ihany ny makafy fahafinaretana, diso mihitsy. Misy ny mpanan-karena makafy fahafinaretana, ty fahafinaretana tahak'izay hitatsika ao amin'ny filazantsaraky ny Luka lay mpanan-karena atao miaraka tamin'ny Lazarosy, fa tsy ny mpanan-karena rehetra akory no ty fahafinaretana. Fandraisantsika ndray maka teto ny fampianarana na la thèse nataon'lay sociologue protestant tsona hoe Max Weber. Max Weber de nanazava fa ny protestanta de mety manan-karena ary betsaka amin'ny protestanta manan-karena ozy, saingy ny protestanta manan-karena dia manaja lay ataony hoe ascétisme na ascétisme protestant, zany hoe tsy mandany lany foana mihitsy ny protestant, tsy manara-po mihitsy amin'ny filana ny protestant amin'ny fomba fijeriny moa zany any amin'ny taona 500 anazavany hoe ny kristianina dia tsy hoe satria manambola izy na manana zavatra tsara izy dia velona noho ny filana, tsy zay loatra, fa miaina lay ataotsika hoe ascétisme izy, zany hoe mifetena izy, tsy mandany lany ary izy, mifetena tsara. Zany nanamarika ireo tsika hoe mpivavaka ireo protestanta ny taonjato faharoapolo. Tsy olona azo lazaina hoe nandray raha hoe tsy mitoratoraka mandeha miliba makatsina makaroa, tsy zany ny protestanta fiandohan'ny taonjato faharoapolo. Ary izay no mahatonga antsika miteny manao hoe tsy hoe rehefa midika hoe manam-bolona manan-karena ny olona dia ty makafy zay na makafy fiainana izy na mandany vola amin'ny fiainana izy, tsy zay loatra, tsy voatery izay mihitsy. Misy hitatsika eo amin'ny fiarahamonina manara-po, fa misy kosa mahafetenana de mana zay azo atao hoe betsaka ary ndraindray aza ireo zay olona tena nahatsiaro ny asa, ny tsempoka, ny sasatra voanatsangana zany noho ny fahasoavan'Andriamanitra, de reny aza no tsy milibaliba. Fa ireo zay mety nahazo zany tamin'ny fomba tsy madio, tamin'ny fomba tsy marina, ny tozary milibaliba ary makafy fiaina sy fahafinaretana araka zay teneniny Petereto. Ary dia hoy Petereto manao hoe manamarika ireo mpampianatra sandoka, manamarika ireo mpampianatra ireo mpamina ny sandoka ny fitiavana, ny filana, ny fahafinaretana eto amin'ity tany fandalovana ity. Ary hitatsika be de be maneran-tany, be de be ireo mpampianatra miala avao amin'ny fiangonana, mivoaka amin'ny fiangonana, mitaona ny olona naraka azy, anefany dia rehefa jerena ny fiainany de zao miliba ao anatin'ny fampianarana zavatra tsy mitombona. Fa ny faharoa Petera de zao ny toetrany koa de zao tsy vitany ihany hoe liana amin'ny fisy fa manana maso feno fitsangatsangana, mirona any amin'ny fitsangatsangana. Hitatsika ireo karazana secte maro isan-karazany, fantatsika tany États-Unis be de be ny hitantsika zany États-Unis, aty Afrika, zay mandrakariva
lasa mirona amin'izany falitrom-pitondrateny zany rehefa miala am'ilay fivavahana tena izy ary betsaka reo mpampianatra sandoka reo mpaminany sandoka zay lasa mitaonany olona ary rirasa dia makany am'zany filan'ny nofo zany de hoe petera amin'io fahatelo koa de zao ny zavatra mitranga de zao tia reny izy reny lasa fitiavaka tsy hoe fitiavam-pahafaretana ihany fa fitiavaka rena tafa ohatra mihitsy hitatsika amindreo fakana ny volan'ny olona pahafiry ny volan'ny olona lasany mitango vola amin'ny olona tsy hoe makany amin'ny fiangonana fa makany amin'izy tenany mihitsy ndraindray ara ny compte bancaire amin'ny anaran'izy reny ny rakitra amin'ny anaran'izy reny sisia amin'ny anarany manokana be de be ohatra zany aty Afrika, any Europa, any États-Unis, any feno be de be ndray zay latsaka ao anatin'ny hoe fikaramana fitadiavana arena ao anatin'ny fivavahana ary ny fahaefatra ho petera de zao mbola manamarika azy koa de zao mivarotra ny tsy fahamarinana mivarotra ny fahamarinana mihitsy izy zany hoe tsy mampaninina azy ny mivarotra ny marina tsy mampaninina azy ny miala amin'ny tsy fahamarinana manao zavatra tsy marina tahaka ny izay ohatra ny raisiny eto moa de tahaka ny balama ary na de ny biby aza ozy dia lasa ny teny mihitsy nananatra azy io lay tenin'ny Paoly mandrakariva ao amin'ny Koritianina voalohany toko telo ambin'ny folo hoe miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana be de be ny manamarika ny mpampianatra sandoka de zao mifaly ao anatin'ny tsy fahamarinana zany hoe fa misy zavatra raisina misy tambo raisina ateraka ilay tsy fialana am'ilay fahamarinana fa zao tsy mampaninina ny miala amin'ny fahamarinana satria misy tamby misy zavatra atakalo misy zavatra omen'ny fiarahamonina de tsy mampaninina ny miala amin'ny fahamarinana zany izy de manamarika ireo zay ataontsika hoe mpampianatra diso hoy peteraka tokony hitandreman'ny biby fa ny faharoa de hotsika manao hoe tsy manamarika tsy eo am'lafiny fitondrantenan'ireo ro mpaminany sandoka ireo ihany fa hoy izy manao koa hoe misy zavatra diso ampianaran'ireo mpaminany sandoka reo ny fitondrantenany de zao fantatrareo am'zany izy fa sandoka hoe petera fa rehefa mahita an'izany ianao zany dia sandoka izy fa ny faharoa de zao ny tena faharoa koa de zao diso mihitsy ny zavatra ampianarina dia miresaka zavatra fampianarana diso anankiroa petera ka ampitandremany ny mpino tam'zany fotoana zany voalohany de zao ny afatra izy ireo manao hoe tsy misy tsony ny fitsaran'Andriamanitra ireo zay mpampianatra diso ireo dia hoy petera hoe mivoy an'zany hoe tsisy tsony zany fitsaran'Andriamanitra zany tsy misy ny fitsaran'Andriamanitra zany hoe be de be ny mety ho teraka zany mety tsisy fiainana tsony ambadiky ny fahafatesana mety misy miteny hoe tsy misy afo be misy miteny hoe tsy misy tsisy fiainana mandrakizay misy miteny koa hoe voavondro daholo ny olona rehetra zany hoe tsisy fitsaran'Andriamanitra itsony na tsy mitsara itsony Andriamanitra de maka ohatra vety maromaro petera ohatra momba ndry tamin'ny andron'ny Noa ohatra momba ny Sodoma sy Gomora sy ny sisa rehetra zay anazavan'ny petera fa tsy maintsy misy ny fitsaran'Andriamanitra tsy maintsy hisy ny fitsaran'Andriamanitra ary ny fampianarana nisy faharoa zay voizina ary mbola mitoy mandraka ankehitriny de ny hoe afaka manao zay tiana atao afaka manao zay tiana atao betsaka azo atao daholo ny zavatra rehetra misy asa soratra anankiray na tsy asa soratra moa fa tahiri-kevitra zay nosoratana avy amin'ny fampianaran'ilay filôzofy anankiray antsoina hoe Sokrata efa velona any amin'ny taonjato dimy alohan'ny Kristy anoany de nanoratra tsy nanoratra moa satria Sokrata tsy nanoratra mihitsy fa mpianany Platon nanoratra nanangona an'ilay izy maiotika ny anaran'lay asa soratra nangoniny Platon fa mahafinaritra raha mamerina mamaky ireny asa soratra tranainy ireny dia mahafinaritra amin'ny tenin'ny Sokrata de zao izy manao hoe izy tsy kristianina mazava azy alohan'ny Kristy izy fa lay fotom-pampianarana de manazava manao hoe tokana ihany marina ary na Platon de mbola manazava hoe tsy misy marina be de be zany fa tokana ny marina ary rehefa mamaky ny filazantsara ny Jaona ianao foniny tsara iny Jesoa dia nametra-panontaniany Plato
fa inona ny marina ary rehefa nametraka fanontaniany Pilato de marina tokana ho saingolely hoe fa lazao ahy ary inona ary ny marina e. Zany hoe am'baiboly de zao tokana ny marina. Ny fomba fijery ny marina na ny conception de la vérité, ny fomba fijery ny marina ny mety ho be dehibe fa ny marina de tokana ihany. Sangy mifanohatra am'zany ny fanabeazana iainantsika ankehitriny. Ny fanabeazana iainantsika ankehitriny de zao be dehibe ny marina. Lazaina fa samy manana ny marina ny olona. Be dehibe lazaina fa hoe ny marina zany nge betsaka samy manana zay atao hoe marina. Satria samy manana zay atao hoe marina dia lasa tenenina mihitsy hoe la vérité relative zany hoe miankina amin'ny tsirairay ny atao hoe marina e. Marina tsy tokany zany ary dia lasa heverina ho marina be dehibe de na de efa adalàna sy tsy mety isan-karazany ila de manjary ekena ho marina. Ekena ho marina hoe eny marina nge miankina amin'ny tsirairay io ange arakaraka ny toerany, io ange arakaraka ny olona, io ange arakaraka ny fiaviany, io ange arakaraka ny fiangonana, io ange arakaraka ny finoana. Dia ny fampianarana zay hitatsika ankehitriny de milaza zay hoe be dehibe zay ny marina. Ary rehefa be dehibe ny marina de zao samy mitompiteny ho fantatra ho samy manana ny marina. Vokatr'izany de zao verina toina hoe moral, satria ny moral de miankina amin'ny atao hoe fijerina toina hoe marina. Rehefa be dehibe ny marina tondrona de be dehibe koa zany ny zavatra azo atao ny moral. Dia zay mahatonga ny hoe lasa tsy manana ataontsika hoe fenitra na norme arahana tsara tsony ny fiarahamonina fa dia samy manao zay heveriny ho mety, samy manao zay heveriny ho marina ary de tonga amin'ny hoe tsisy mahazo mifampiteniteny tsony fa samy manao zay heveriny ho mety. Taratra ilay fampianaran-diso zay hita amin'ny hoe tsisy nge zany mahazo manao zay tiany atao ange malalaka ange afaka malala. Tsy hoe nilozany toetrandro akory ny afatry Petera eto satria efa any amin'ny taonjato voalohany ny efa 4 taona lasa zay fa mampianatra atsika lafin-javatra roa mazava tsara. De izao ny ifikiratsika amin'ilay Jesoa lay tena marina, lay hany marina. Jesoa zay ny teny manao hoe izy ny marina, izy ny lalana, izy ny fahamarinana, izy ny fiainana. Am'izao fotoana ny herinandro masina zao rehefa malala de te hitonanao ny perikiopa, te hitonanao Petera eto manao hoe aza miala amin'ny Jesoa. Raha vantany miala ny finoana amin'ny Jesoa ianao de rembina karazam-pahamarinana zay tsy maro toerana. Raha vao miala amin'ny finoana amin'ny Jesoa anao de manjary latsaka ao anatin'ny fantoky ny izao tontolo zao zay ny tompo teny ho manana ny marina, manana ny fiainana nefa tsy tena izy fa miafara amin'ny fahafatesana ary teneniny io manao hoe voapentipentina hoy Petera, voapentipentina ary tsy aharitra akory zany fa zanaky ny fanozonana. Avako malala engany hifikitra amin'ny Jesoa ianao, efa ao amin'ny tompo ianao satria tia azy, satria vita batiza, satria nahatsiaro mivavaka de aza misalasala rehefa ko malala fa efa ao amin'ny tompo ianao dia mifikira aminy fa mihazona anao izy. Fa ny faharoa de zao mila mitandrina koa isika amin'ny zavatra harenizy tsika sy hainotsika. Marina loatra fa zava-dehibe ny karazam-pampianarana, be dehibe ny zavatra azo henoina, azo jeren'ny maso eto amin'ity zao tontolo zao ty, be dehibe ny zavatra mety ho manaitra amin'ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty, tsy maninona akory zany fa izao mifikira am'izay zavatra efa nampianarina anao. Mifikira ary io afatry Paoly tam'zany tamin'ny Timoty manao hoe fantatrao ange zay nampianatra anao zany, fantatrao zay nampianatra anao zany. Ianao anatin'ny fiangonana zay nisy ny ray aman-dreninao katolika romanina, fiangonana nisy ny ray aman-dreninao luteranina, FCKM, anglikana, ao anatin'izany fiangonana fantatrao nahoana izy ireo nahita an'Andriamanitra tao anatin'io fiangonana io, nahoana izy ireo nioro-paka tao anatin'io fiangonana io, ka ahoana ianao tsy ahita an'Andriamanitra ao? Ahoana ianao tsy ahita ny tompo ao anatin'io fiangonana zay nitezananao io? Nahoana izy ireo nioro-paka, nahoana izy ireo maro toerana, nahoana izy ireo niaina ny finoana tao anatin'izany fiangonana anjato taonany. Fiangonana kristianina ange ny katolika romanina na ny protestanta ange anjato taonany.
Mahasamy katolika sy ny protestanta konke mahasamihafa azy tsy de ny fotompona loatra e fa ny toe-javatra endrika eo amin'ny lafin'ny fanompona amin'ny lafin'ny liturjy zay tsy de hita hoe de mifanohitra de be manahoana intsony. Ny fahasamihafana tsy maintsy misy tsy zavatra miainana zany fa izao tsy de tena misy hoe hifanoritana na hifanaratsiana zany fa miorena am'izay efa nampianarana anao, mijanono am'izay efa nampianarana anao. Kristianina protestanta ianao mijanono mitoera tsara am'zany, miorena tsara. Ary dia tantarak'izay koa raha ao anatin'ny fiangonana katolika ianao, anatin'ny fiangonana kristianina loterana ianao, mangataha amin'ny tompo hoe tompo ampioreno tsara, ampioreno amin'ny finoana fa raha ohatra ka zatra mikaroka fampianarana mandrakariva de manjary mikaroka fampanarana atsiaro mangetaheta atsiaro de tokony ho mitandrina. Ny protestante revako malala izay napahamailo mihitsy ny réformateur indrindra Martin Luther sy Calvin de nitoerany antsoina hoe fihetseham-po. Nitoerany antsoina hoe fihetseham-po, ny hoe fihetseham-po ao amin'ny fanoratany Calvin azy, itsika moa nanao azy hoe émotion taty aoriny fa passion tany am-boalohany no tena nadika hoe fihetseham-po avy amin'ny teny latinina hoe passion na teny greka hoe pathos. Ny teny hoe pathos de ratsy, pathologie, pathos zavatra tsy tena izy. Anoho zany de zao na i Calvin na i Luther de nampitandrina ny olona tamin'ny pathos na tamin'ny passion na tamin'ny fihetseham-po fa indraindray ny fihetseham-po de mandiso matetika raha hoy Calvin de mandiso mihitsy ny fihetseham-po. Indraindray ny fientanam-potsika ao anatiny ataontsika hoe lay hafanam-po mirehidrehitra iny everitsika hoe finoana amin'ny fivavahana hoe tsy hoe ratsy akory ny mitehaka, tsy ratsy akory ny mifaly, tsy ratsy akory ny mandia ao anaty fotoam-pivavahana, tsy ratsy akory zany mety misy manao an'izany arakaraka ny kolotsaina fa tokony mitandrina ihany tsy ampifangaro ny fihetseham-po zay aterak'ilay manofo amin'ny finoana sy ny fivavahana. Zay mahatonga amin'ny protestanta ange tany am-piandohana mitandrina be tamin'ny atao hoe pathos na ny fihetseham-po ndraindray ary izy tsy sa mitehaka, ndraindray izy tsy sa mandia, ndraindray izy tsy sa mihira mafy miorakoraka, tsy sa mitabataba satria mailo ny tandrina tamin'ny antsoina hoe pathos fa ndreo dia mampifangaro ny finoana amin'ny fivavahana na mampifangaro ny fihetseham-po na amin'ny fientanana ranofo amin'ny finoana, mampifangaro ny fientanana ram-po amin'ny fivavahana. Zay natonga amin'ny protestanta ny am-piandohana nitandrina de nitandrina mihitsy, tsy hoe ratsy akory antsika mety ho maneho lay fihetseham-po ndraindray fa mila mitandrina, mila miambina fa be dehibe ny olona mirotra makany amin'ny fivavahana maro samihafa no ny lafiny pathos, no ny lafiny passion, no ny lafiny ataontsika hoe any misy mintsakintsaka, any misy an'zao, misy an'zao. Mila mitandrina revako malala fa ndraindray mampifangaro ny fivavahana amin'ny fihetseham-po, ny fivavahana tsy resaka fihetseham-po fotsiny mazava ho azy mila fitiavana Andriamanitra fa izao ny fivavahana kristianina de fivavahana hoe mbola arisaina tsara ianao, vorosaina tsara ianao, aza tonoina fa tsy miala maha kristianina ny kristianina ny hoe eo ny finoana fa eo ny fahatakarany ny zavatra ataony. Zay ny dikany hoe fivavahana kristianina de fivavahana misoratra, zany hoe misy zavatra vakianao, misy fahalalana. Tsika zany rehefa mivavaka de tsy hoe mifanohitra ny finoana sy ny fahalalana fa fatatsika ny zavatra tenenin'ny soratra masina amintsika, fatatsika ny zavatra lazain'Andriamanitra amintsika, arisaina tsara tsika mivavaka. Zay le mahatonga amin'ny Paoly manamafy an'ilay hoe za nge sady mivavaka am-panana, mivavaka am-po no mivavaka an-tsaina koa ny zavatra teneniko, ny zavatra lazaina de fantatro azoko tsara. Fa tsy hoe tsisy zavatra fantatro ny atao anatin'ilay fivavahana, an'lay niteneniko ary tsy tadidiko akory, lay zavatra nitenena tamiko tsy azoko, tsy zay loatra. Fa ny olona rehefa mivavaka de zao vorosaina, vorovatana, vorofanahy. Iny revako malala ifikitra tsara amin'izay efa nampianarana anao ianao ary ho tamana amin'izay efa nitezananao de ao amin'i Jesosy. Hivavaka sika. Tompo ao misaotra anao zahay fa Andriamanitra fitiavana ianao ary naniraka ny zanakao malalanao ianao mba ampiorina anay amin'ny finoanao Andriamanitra. Ary raha niodina taminao zahay de ny rahainao ny zanakao amerina anay eo aminao Andriamanitra
ary notonononao hoe zanakao zahay sady zany raha teo. Tompo am'siraona zay amin'ny amin'ny teninao zay mampitandrina anay amin'ireo karazam-pampianarana ty amin'izao tontolo zao, karazam-pampianarana zay mandrivotra anay hiala amin'ny fahamarinana tena izy de ao amin'i Jesoa zanakao. Saotra Tompo fa omenao fahazavantsainy zahay mahay manavaka azy ireny ka mahatonga anay mitoetra tsara tsy miova ao amin'izay efa noraisinay. De mivavaka izay Tompo ho an'ny tokantrano tsirairay, ho an'ny mpino tsirairay, ho an'ny fianakaviana, ataovy maharitra amin'izay efa noraisiny, ataovy mitoetra amin'izay efa nampinoina azy, ataovy mitoetra ao amin'ny fiangonana izay efa niantsoana ho azy avy, dia tehirizo amin'ny fahamarinan'ny teninao mba tsy hozongozona ny fanoloran-tenany. Ataovy marina amin'ny teninao manao hoe tany mafy izay ianananao mba tsy hisy hiaka ny satrom-poninahitra ao. De tahiny ray aman-dreny amin'ny fanolokonana ny ankohonany amin'ny famelomana sy fikarakarana ny taranany, jereo ny mpianatra ampaherezo amin'ny fianarana, jereo ireo marary tompo malala sy trano, ireo mananahady am-panahy ampaherezo, ary ireo zay mitady asa, ireo zay mikaroka zay hanatsarana ny fiainany Tompo dia omeo ny anjara masandrany ary ataovy ambany fahasoavanao. De matoky zay Tompo fa Andriamanitra be indra fo ianao dia zay ataonay tianay ho voninahitra ao reriany. Misaotra Jesoa. Amen.